raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sara azy tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity ho an'ny ilany antsinanany nosy dia mbola somary mazovana ny tsioka avy any atsinanana manosika ny raona avy any amin'ny ranomasimbe indianina ary ihany koa izay manamaina ny atmosfera amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany fa ny ilany andrefany Madagasikara kosa indray dia saika mahazovana hatrany ny orana tandrivindraona izay araikotroka tombanana mitatra amin'ny avoatany anefa izay any amin'ny sabotsy anoany faritra sasany atao anatin'ny avoatany no mety iainan'izay rotsakorana arahina kotroka izay ny maripana ihany koa dia miverina miakatra indray zany maripana saika ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny ny ambiny moa tsy dia misy ny fiovana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ny maraina dia mbola isy hatrany ny tandrivindraona ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara manomboka any amin'ny distrikany Sambava izay ka hatrany manoro ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka aloha ny andro na dia somary olalovan-drano ho an'ny faritra loatra mangory sy ny ilany atsinanany faritry Sofia raha ny pitso tolakandro kosa indray misy ny tandrivindraona izay mety araikotroka ho an'ny faritry melaky ny ilany andrefa ny faritry bongolava ary ny tany avaratry ny faritry menabe ho an'ny faritry Sofia sy diana ihany koa dia isy ny tandrivindraona vitsy amin'ny rapiso tolakandro izay tolak'izay koa ny atitany amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy ny avoatany dia mandraona mitsokotoko aloha zany na mety hitakovana kokoa izay rahon'izay amina faritra sasany ny ambiny dia maina tanteraka raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay miverina hatrany amin'ny raiky amin'ny telopolo na tafiakatra hatramin'ny raiky amin'ny telopolo zany ho an'ny avoatany ny morontsiraka atsinanany nosy ihany koa dia saika mahery ny raiky amin'ny telopolo manodidina ny raiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny roa amin'ny telopolo degré celsius eo ary ahitana ny mafana indrindra ho an'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana misy hatrany amin'ny fito amin'ny telopolo degré celsius ny maripana amin'izay rapitso izay ho an'ny sabotsy dia mety hitatra ho an'ny avoatany izay orana tandrivindraona mety araikotroka izay voakasika an'izay ny faritry bongolava itasy vakinakara hatramorimania mahatsiatra ambony ary ny tapany avaratra amin'ny faritra anosy ihany koa dia mety hisy ny tandrivindraona mitohy hatrany ny orana any amin'ny faritry melaky mety hitatra any amin'ny faritry boeny zay torak'izay koa ny any amin'ny faritry Sofia ahitana an'izay tandrivindraona izay hatrany mety arahina kotroka hatrany moa zany ny rotsakorana satria dia amin'ny tapakandro ariva ny tena ahitana an'izay ny ambiny kosa dia maina raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay miakatra hatrany ho an'ny avoatany satria dia mety tonga hatrany amin'ny roa amin'ny telopolo degré celsius ho an'ny faritry mahatsiatra ambony ny atitan'ny faritra atsimo andrefana ihany koa dia miakatra hatramin'ny valo amin'ny telopolo degré celsius ary raha ny any amin'ny ilany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny enina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fito amin'ny telopolo degré celsius eo an'ny faritry Sofia ny any amin'ny faritry boeny sy ny faritry betsiboka ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy tafiakatra hatramin'ny telo amin'ny telopolo degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay ny alahady ary marana antsika ny fandarana mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritry melaky ny ilany andrefan'ny faritry bongolava ho an'ny faritry menabe ary ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana mitohy ihany koa ny orana ho an'ny faritry Sofia sy diana toerana vitsivitsy ao anatin'ny faritry Sofia sy diana moa ny tena ahitana anazy saika amin'ny manasaraka ny faritra anankiroa no hitrangan'izay rotsakorana izay ny ambiny kosa dia maina ny andro na dia somary olalovan-drahona indrindra ho an'ny avoatany rano maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay manodidina ny raiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny roa amin'ny telopolo ho an'ny avoatany roa amin'ny telopolo ka hatramin'ny telo amin'ny telopolo ho an'ny morontsiraka atsinanana ary misy afidinana kely kosa ny maripana any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara izay nahitana fiakarana tamin'ny andro ny sabotsy dia manodidina ny dimy amin'ny telopolo degré celsius ny maripana ambony indrindra izay mitoetra hatrany ho an'ny faritry boeny Sofia sy ny any amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana izay ny mety eo tamin'ny ity an'io ty ary rapiso ndray fotoana manaraka veloma tompoko